Miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alahady maraina fa 1 Desambra izao miaraba anao indray ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny maraim-baovao ary indrindra ny ahafahantsika mandray ny fahasoavany. Ilay anderantsika ny hamofonenan'io dia vavakisika. Saotra anao zahay satria omena tombontsoa lehibe an'io koa tsapanay izany ary hoararotina isan'andro ny ahafahanay miaona aminao. Mbola zava-tsoa anatinay izany no irinay tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofonenantsika androany dia manao mibeba ary aoka ho masina. Aina amin'ny Genesis 7:7 manao hoe fa efa nifidy azy aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandrina an'ireo ny lalan'i Jehova hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'Andriamanitra amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Amen. Tanteraka amin'ny lafiny rehetra ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena. Irindra tsara avokoa ny zavatra rehetra raha toa isika samy manao ampahatokiana ny andraikitra nomenantsika avy. Ny fihemorantsika no mitarika fifandrafiana sy fahoriana ary fahampitehana. Tsy mba mampiasa ny heriny ampahoriana ny voary ny foron'ny tanan'Andriamanitra. Tsy mitaky mihoatra noho izay tokony ho vitan'izy ireo izy. Tsy manafainy zanany tsy mankatoa mihoatra noho izay ilaina mba hitondrana azy ho amin'ny fibebahana izy. Tsy misy fialan-tsiny ihany koa manamarina ny fikomiana amin'Andriamanitra. Ny fitsarana ataon'Andriamanitra avy hatrany aorian'ny fandikan-dalàna, ny torohevitra sy ny fananarany, ny fanehoan'ny fitiavany sy ny indrafo ary ireo toe-javatra miverimberina izay maneho ny heviny. Ireo rehetra ireo dia anisan'ny drafitr'Andriamanitra mba hiarovana ny olony amin'ny fahotana sy hahatonga azy ireo madio sy masina. Ka izy no herin'izy ireo sy fialofana ary valim-potia lehibe indrindra ho azy. Nefa ny fikirizan'ny Israelita ndika lalàna sy ny fihodinany tamin'Andriamanitra ary ny fanadinoany ny famindram-pony dia maneho fa maro no misafidy mpanompon'ny fahotana toy izay ho zanaky ny avo indrindra. Niezaka Josoa mitady fomba hanehoana tamin'ny vahoaka ny fisafisafotan'ny fitondran-tenan'izy ireo izay feno fihemorana. Ny rino ny hatsapan'izy ireo fa tonga izao ny fotoana izay tsy maintsy hanaovana fanovana ifotony sy hamoizana an'izay rehetra ahitana soritra fanompo-tsampy ary hiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Nataony izay hatakaran'izy ireo fa ny fihemorana miharihary dia azon'Andriamanitra leferina kokoa noho ny fiatsaram-belatsy sy ny fiankofana tsy misy aina. Farany dia izao hoe raha sarobidy ny fahazahoana sitraka amin'Andriamanitra dia mendrika ny hamoizana ny zavatra rehetra izany. Koa nandray fanapa-kevitra Josoa rehefa avy nandanjalanja tsara izy dia tapa-kevitra fa hanompo an'i Jehova amin'ny fony manontolo ary tsy izany ihany fa hanao ny ezaka rehetra izay mba hitomana ny ankohonany ihany koa hanao tahaka an'izany ka hoy izy hoe raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehova izahay. Aoka ny izany koa ny wika ho ataonao sy ny ankohonanao amin'izao anio izao. Amen. Favakisika. Saotra anao zareo ny amin'izany teninao izany. Aoka hoery sy ho tokony tokoa ianao ka ahafahanay manana nika izay nataon'i Josoa amin'ny ankohonany amin'ny fanarahana anao dia aoka hanana ny fahamatorana tahaka an'izany izay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen.